Mbola faly miarahabantsika tsirairay avy indray ny tenako a tratra nyity andro anio ty arabaina ireo ray aman-dreny arabaina ny zanaka arabaina ireo zoky ary arabaina ihany koa ny zandry arabaina manokana ianao izay sambany vao naheno an'ity fandaharana ity androany ary tsy latsa-danja amin'izany koa ianao izay efa mpanaraka tsy tapaka ity fandaharana ity. Ny lohateny lehibe izay hoentintsika androany moa dia mitondra ny lohateny hoe ny voninahitra mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe aiza ilay toeram-boninahitra ary iza moa no tokony omem-boninahitra. Alohan'ny hamalitsika izany fanontaniana izany sy hamakafakahantsika ity lohahevitra lehibe ity dia manasa anao hampanetretena mba hanaraka ity fandaharana ity hatramin'ny farany fa misy zava-tsoa izay nomanin'i Jesosy ho ahy sy ho anao androany. Eny ary alohan'ny hidirantsika ny amin'izany dia manasa anao aho mba hiaraka nondroka ny lohantsika isika hivavaka. Rainay tsara indrindra izay ny an-danitra ny aza, laza, voninahitra dia ho anao rery ihany. Masina ianao hatramin'ny taloha ka ankehitriny ary ho mandrakizay. Raha hiditra amin'ity fandaharana ity izahay dia mangataka ny fanahy masinao mba hanatrika anay eto ary hanome tsilontsaina anay tsirairay avy ka hay handray ny teny izay avy any aminao ary hanome folonaka anay koa mba haizanay handray izay afafinao aminay. Eto koa tompo malalo dia mangataka anao mba hanositra ny vavako mba araka ny sitraponao ane izay rehetra aloka ny vavako eto fa tsy niaraka ny sitrapoko fa fitaovana ihany aho. Mitenena Jehovah fa vonoka iaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany norianay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Izao ary dia hiaraka indray ny baibolitsika isika ka hanokatra an'izany ao amin'ny Apokalipsy 1:20 hatramin'ny 7:20. Apokalipsy 21:1 jusqu'à 27. Ny lohateny kely soramandry ambony dia manao hoe ny amin'ny Jerosalema vaovao. Ny lohateny lehibe izay hodinidinitsika sy ho fakafakatsika androany moa dia manao hoe ny voninahitra. Ovakitsika ny ary izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary efa lasa ny lanitra voalohany sy tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iona amin'ny vadina. Ary nahita lanitra vaovao aho sy tany vaovao. Dikan'izany tsy ity hipetrahantsika ity izany no hita ny tao fa vaovao. Fa efa lasa ny lanitra voalohany sy tany voalohany. Aiza ary ilay lanitra voalohany sy tany voalohany? Ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany tsy aiza fa ity izay iaina tontolo izay iainantsika ity. Ny io lanitra izay hitantsika andavanandro io. Ary ny tany voalohany kosa dia ity tany izay hipetrahantsika ity, anaovantsika trano, hidiavintsika, hireharehantsika eto ambonin'ny tany. Ity ilay tany voalohany. Fa ilay hitan'ny tany kosa dia hoe lanitra vaovao sy tany vaovao. Dikan'izay izany resaka hidirantsika eto
tsy eto ambony tany fa zavatra any amin'ny Jerosalema vaovao any. Ho aiza zany tsika androany? Andeha hamakivaky ny Jerosalema vaovao ary ho fantatsika androany hoe inona daholo moa zavatra misy any amin'izany Jerosalema vaovao. Ny Jerosalema vaovao moa tsy inona fa ny fahafantarantsika azy amin'ny teny andavanandro dia hoe ny paradisa. Andeha hitsidika kely ny paradisa tsika androany. Alala ny zavatra rehetrarehetra hoe inona moa ny any an-danitra any. Nahazo tombony aho, nahazo tombony ianao, satria eto ambony tany tsika dia mahalala sahady ny zavatra any an-danitra any. Jesosy Kristy rehefa niala teto, niakatra izy tany an-danitra, niakatra, tsy nitaingina sarety izy na nitaingina fiara izy na nitaingina avion izy, fa niakatra ny rahona nitondra anazy niakatra tany ambony. Dia nisy anjely tonga teo rehefa niakatra Jesosy, dia niteny ilay anjely tamin'ny mpianatra hoe ry lehilahy Galileana, nahoana nareo variana mijery ny lanitra? Iny Jesosy izay nampiakarina iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra iny. Ho avy amboninahitra akanareo, ka izay toerany no toeranareo ihany koa. Dikan'izay zany nandeha namboatra Jerosalema vaovao ho ahy sy ho anao, ho antsika rehetra Jesosy Kristy. Dia izany toeram-boninahitra izany no ho jerentsika androany ara-baiboly. Dia efa nampahafantarany antsika zany, nahazo tombony lehibe tsika ao amin'ny Apokalipsy 1:20 hatramin'ny 7:20. Tsisy ranomasina tsony any. Ary nahita aho fa indro tanàna masina dia Jerosalema vaovao. Tanàna masina ilay izy, tanàna amboninahitra, zavatra masina zany sarobidy, manana voninahiny, dia tsy inona ilay izy fa ilay Jerosalema vaovao. Efa voavaly eto am-piandohany sahady ilay fanontaniana nipetraka teo hoe aiza ilay toeram-boninahitra? Tsy aiza zany ry hava-malala fa any amin'ny Jerosalema vaovao. Ho tohizantsika indray ary vaky teny eo amin'ny 9 sy 4. Hoy ny teny manao hoe ary narefeo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho, nanao hoe indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy, dia ho andriamaniny. Ary ho fafana ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy isy fahafatesana intsony, sady tsy isy alahelo, ary tsy isy na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Eny ry hava-malala, ao amin'ny Jerosalema vaovao dia tsisy fanaintainana intsony, tsisy aretina, tsisy alahelo, tsisy fitarainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Izany hoe tavela amin'ity tany izay hipetrahantsika ty ny alahelo, ny fanaintainana, ny aretina, ny fijaliana, fa any amin'ny Jerosalema vaovao, ilay misy lanitra vaovao sy tany vaovao, dia tsy misy izany fahafatesana izany tsony, tsy isy izany alahelo izany tsony, tsy isy izany fitarainana, tsy misy aretina. Mahafinaritra anie izany. Eo amin'ny 5 sy 9 indray ary tsika zao, Apokalipsy 1:20, 5 sy 9. Ary seza fiandrianana indro havaoziko, ary seza fiandrianana indro havaoziko ny zavatra rehetra, ary hoy koa izy, sorato fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ary hoy koa izy, tamiko tanteraka ireo, izaho no alfa sy omega, ny fiandohana sy hafarana, izaho no hanome mahamaim-poana amin'ny loharanon'aina, ho
ho an'izay mangetaheta. Iza zany ilay tompo voninahitra? Iza zany ilay tokony homentsika voninahitra? Iza ilay mipetraka eo amin'ny sezam-boninahitra? Tsy iza fa i Jesosy Kristy, ilay zanak'ondry. Tsy maintsy tanteraka izay lazaina. Izy no alfa sy omega. Izy ny fiandohana sy fiafarana. Izy namorona n'izao tontolo izao, ary izy ihany koa no afaka hamarana n'izao tontolo izao. Izy no afaka hanome ilay rano, izay misotro an'ilay rano sy mandray ilay rano dia tsy hangetaheta intsony. Loharano-piadanana. Fa izay manaiky ihany no handray an'izany. Dikan'izany efa atolotra ny Jesosy atsika ilay izy fa mila manaiky ianao. Izay vao afaka handray an'izany. Eo amin'ny 17 tsika izao no vaky ny teny ho an'izay mangetaheta ilay ranonaina. Izay maharesy no handova izany zavatra izany ary ho handriamaniny aho. Ary izy ho zanako fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga ary ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjara ao amin'ny farihy mirehetr'afo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Ny fahafatesana ry hava-malala misy faharoa. Fahafatesana voalohany hitantsika amin'ity lanitra voalohany sy tany voalohany ity. Fa mbola misy ihany koa ny fahafatesana faharoa. Itsika olombelona dia zavatra farany tsy zakantsika ny fahafatesana. Ary na midona foana io tsy mba misy an'izany zatra zany hoe fa zatra manko ny fo. Fa tsy maintsy malahelo foana rehefa domin'ny fahafatesana. Kay mbola fahafatesana voalohany io hitantsika an'io, fa mbola misy ny fahafatesana faharoa. Araka ny voalazany teto, misy contrat ilay fandahanana any amin'ny Jerosalema vaovao. Iza ihany no makany? Ho an'izay mino. Izay mino izay voalazan'ny Baiboly, izay mino voalazan'ny soratra masina, izay ihany no makany. Fa rehefa tsy mety mino anao, toriana ianao nefa tsy mino anao, dia tsy afaka hoany. Dia voalazany koa eto ireo mpijangajanga. Sao dia verintsika fa fahotana kely zany jangajanga zany. Sao dia verintsika fa tsisy mahita. Fa tsy afaka hisitraka ilay tany vaovao sy lanitra vaovao isika raha vao ao anatin'ny filomanosana fijangajangana. Ny mpanompo sampy. Faran'izay mahasari-piaro an'Andriamanitra zany, izy irery ihany tokony vavahana, izy irery ihany no membonahitra, fa tsy tokony hanompo sampy na hanao ahody ratsy. Tsy afaka hankasitraka ilay lanitra vaovao ihany koa sy ilay tany vaovao ireo mpanao ody ratsy. Dia voalaza teto koa ny verintsika fa fahotana tsisy dikany, fahotana tsy maninona. Nefa farany tsy tian'Andriamanitra. Dia inona zany? Ny mpandainga. Na atsika malagasy ary dia mahafantatra manana an'izay ohabolana fitenenana izay hoe aleo mihaona mpamosavy toy izay mihaona mpandainga. Dikan'izany zavatra farany ratsiny laingalainga. Tsika misy tana laingalainga masina zany. Nandaingako dia na deniny tokoa. Falifaly ery ianao miteny an'izany. Nefa amin'Andriamanitra mitovy mamono olona ihany kay ny mpandainga. Satria mitovy ihany ny sazy ho raisina, ny sazy vokany. Dia araka ny voalazany ato ilay vokany hoe hanana anjara ao amin'ny farihy mirehetr'afo sy solofara. Izay no fahafatesana faharoa. Ireo tsy mino, ireo manao ody ratsy, ireo manao fahavetavetana, ireo manao mpisampy, mandainga, mijangajanga, mamono olona dia any anatin'ny farihy mirehetr'afo. Inona moa farihy mirehetr'afo sy solofara zany? Mety tsy dia mahazatra antsika izany, fa amin'ny teny mahazatra ananjy andavanandro, tsy inona zany ry havana fa ny afo be. Ilay fitenenitsika hoe mpamono olona any amin'ny afo be. Kay tsy mpamono olona rery ihany makany, fa ny karazana pitsopitsom-pahotana rehetrarehetra dia voatokana any amin'ny afo be. Fahafatesana faharoa. Ny fahafatesana faharoa dia mandrakizay zany ianao any.
fa tsy foatsony. Fa ny fahafatesana voalohany ariavana dia maty ny olona anankiray, Andriamanitra miteny tsy maty izy fa matory. Hoarin'Andriamanitra amin'ny torimaso ny fahafatesana voalohany. Satria rehefa tonga Jesosy dia ireo maty ao amin'ny tompo rehetrarehetra dia hitsangana ka hiaraka aminy ho any an-danitra. Dia ireo izay mbola velona kosa ka rehefa tonga Jesosy dia hovaina ao anatin'ny iray ny mpimaso, hitafy nofo tsy mety lo intsony, izay tsy nandalo fahafatesana. Dia izany zany ry hava-malala, fatatsika izy androany fa misy ny fahafatesana faharoa dia le any amin'ny hafobe izany. Dia aoka atsika mba tsy hiala ao anatin'ilay fahazaran-drasitsika, tsy ilay fahotana pitsopitsony kely izay mahazatra atsika, mba hahatonga atsika hiatrika sy hiaraka amin'i Jesosy any amin'ilay Jerosalema vaovao, fa tsy ho any hanana anjara ry amin'ny fahafatesana faharoa any amin'ny hafobe. Manana tombontsoa izaho sy ianao androany, satria nampahalalana atsika izany. Eny ary eo amin'ny andininy 12 itsika zao. Ary nitondra ahy tamin'ny fanahy ho any an-tendrombohitra, sady lehibe no havo izy, ka naneo ahy ny tanàna masina, dia Jerosalema midina avy any an-danitra an'Andriamanitra. Hiditra amin'ny fitsidiana any Jerosalema vaovao zany tsika zao fa midina avy any an-tendrombohitra hony ilay Jerosalema vaovao. Dia hiditra hoe inona daholo zavatra misy ao anatin'io Jerosalema vaovao io. Sady manana ny voninahitra Andriamanitra izy, ny famirapiratany fa mamirapiratra, dia tahaka ny vatosoa indrindra, dia tahaka ny vato jaspi mangano ano toy ny vato kristaly, ary mananana manda lehibe sady avo sy vavahady 12, ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely 12, ary misy anarana voasoratra eo dia ny amin'ny firenena 12 amin'ny zanak'Israely. Sady manana voninahitra Andriamanitra izy, ilay Jerosalema vaovao zany io le toeram-boninahitra. Ny famirapiratana dia tahaka ny vato soa indrindra, mamirapiratra ilay Jerosalema vaovao, dia tahaka ny vato jaspi, vato lafo vidy aty amintsika zany vato jaspi zany, mangano hany toy ny vato kristaly. Amirapiratra tsisy ambonin'izany zany fa ohatra ny vato soa le izy, ary manana manda lehibe sady avo no vavahady 12. Misy manda, atao hoe manda de lakoro ambo ngeza be, dia 12 ny vavahady, ny vavahadin'ilay Jerosalema vaovao. Tsy iray zany vavahadin'ny lanitra fa 12 nisan'ny vavahadin'ny lanitra. Dia misy anjely rairay avy miambina an'io vavahady io. Misy anjely eto, misy anjely eto, misy anjely eto amin'ireo vavahady 12 ireo. Dia misy anarana amin'ilay vavahady, dia anarana 12 amin'ny firenena zanak'Israely. Misy anarana zany amin'ny vavahady io. Dia toizatsika eo amin'ny 17 sy 14 ary eo antsinanana vavahady 3, eo avaratra vavahady 3, eo atsimo vavahady 3, eo andrefana vavahady 3, ary ny manda dia tanàna dia misy fanorenana 12, ary misy anarana 12 koa eo, dia ny anarany apôstôly 12 zanak'ondry. I vavahady 12 zany tsy tany anankiray no misy anazy, tsy parti dia iny dia milahatra eo ilay vavahady 12, tsy izay. Fa any atsimony misy 3 ao, dia avaratra misy 3, 4 côté zany misy vavahady 3. Raha 3 amin'ny 4 zany 4 fois 3 12 nisan'ny vavahady 3. Dia samby misy anjely daholo ireo. Dia misy anarana sy misy soratra, ny soratra ambony dia ny firenena zanak'Israely mipetraka eo.
ary misy anarany apôstôly 12 ihany koa. Trano mahafinaritra raha alaina sary an-tsainana izy zany, dikan'izany tena tanàna ngeza be ilay izy a, mamirapiratra ao anatiny a, anjely miambina an'ilay vavahady, tsy vavahady iray fa vavahady misy 12, tsy mifanisika zany no rehefa tonga any, fa mivavahady malalaka 12 samby isany idirana zany. Dikan'izay tsy hifanisika mihitsy tsika rehefa tonga ao fa afaka miditra malalaka. Lavalava ilay vakitentsika a, fa afaka vakianao manontolo izy a rehefa manana fotoana ianao. Eny, tsambikina any amin'ny 9:12 tsika zao. Ary ny mandany dia vato jaspi, ary ny tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra madio, ary ny fanorenana ny manda ny tanàna dia voarakotra vatosoa samihafa. Inona daholo ireo karazany vatosoa any? Le voarakotra amin'ilay tanàna: jaspi, safira, sardonyxa, calcedona, americal, carneola, chrysolda, beryl, topoza, chrysopraso, hiakita, ametista. Move firy amin'izany vatosoa zany no mba efa en'ny sofinao no mba efa hitan'ny masonao? Nenahy zao safira rery ihany no mba avy nitan'ny masoko, dia zany jaspi zany mba fienoen'ny sofiko, nefa karazany maro izy teo a. Tanàna volamena, mamirapiratra anie zany, tena mamirapiratra hoe tanàna volamena, karazana vatosoa ny lakoro, ny rindrina, ny manda. Mba lava sary an-tsaina kely anie, akipiza ao anatin'ny 2 seconde ny masonao, dia lava sary an-tsaina kely hoe hay ohatran'izany ilay Jerosalema vaovao, hay ohatran'izany ilay paradisa. Tenenintsika mbava fotsiny izany hoe paradisa, ho any amin'ny paradisa izay maditra tsy mankany amin'ny paradisa fa androany kosa dia nambarantsika mihitsy hoe manahoana ny any amin'ny paradisa. Ohatran'ny hoe mivizite tany zany tsika androany, nanao vizity ny paradisa. Nahazo tombotsoa nahazo tombotsoa ianao, ary tena nahazo tombotsoa tsika. Tsy ataon'olona honohono intsony hoe ohatran'izao anie hono nofiko nanofy an'izao aho tany amin'ny paradisa misy an'izao anie any. Androany kosa dia nampahalalana antsika ny zavatra misy any. Dikan'izay manakambaranao amin'izay fotoana izay hoe hay hoe ohatran'izany any amin'ny paradisa. Lalana volamena, tanàna volamena, feno kristaly, feno safira. Izaho aloha rehefa tonga any dia mba asiako anina kely koa nenahy ny lohako, mba asiako couronne kely volamena koa ny lohako. Ary ianao, inona mba tianao rehefa tonga any ianao? Nenahy asiako volamena kely eo ambony lohako eo, mba ampitataho volamena aho dia petraka eo akaikin'i Jesosy aho dia mba tiako jerena hoe mba jereko ilay olatra amin'ny tanan'i Jesosy iny. Izay mba zavatra tiako rehefa mba tonga any. Tsy maintsy ataniako savaiko iny rehefa tonga any mbola any hono ilay olatra. Mbola noentin'i Jesosy niakatra any ilay olatra teo amin'ny tanana, ilay nitsindromina rezatra be. Izay ilay karazan'ilay vato sarobidy any amin'ny Jerosalema vaovao, mandana, tanàna volamena. Tohizantsika indray nefa amin'ny andininy 1:20 izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy 21-22. Ary ny vavahady 12 dia perla 12, perla ray isam-bavahady, ary ny lalambe teo an-tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra manganohano. Hay tsy hirahira fotsiny ilay hira hoe andeha lalana volamena aho, andeha lalana volamena aho. Fa tena voalaza ny apokalipsy fa tena lalana volamena any. Ao ny jerentsika dia apokalipsy 1:20, andininy 1:20 dia tena milaza mihitsy izy teo avero kely ary ny vavahady 12 dia perla 12, perla lay isam-bavahady, ary ny lalambe teo an-tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra manganohano. Voaporofon'ny Baiboly zany androany ary voalazan'ny Baiboly.
tsy honohono na hoe hirahira fa tena zavatra misy any an-danitra izany, lalana volamena. Aty amintsika rehefa ohatra hoe andeha ambanivolo tsika dia lalam-pasika, mitsofoka amin'ny lalam-pasika dia mivoaka amin'ny goudron amin'izay dia malamalama rehefa amin'ilay goudron dia falifaly ery tonga amin'ny lalana goudron izay satria manino tsy mitototona intsony ny vody aho. Finaritra ery fa afaka tamin'ilay lalam-pasika iny amin'ilay lalana godonagodona. Fa indrindra kosa ity ry havana rahavavy ranadahy lalana volamena honony ihany. Ndeha ry tsika samby ezaka tsika hiala amin'ny fahotana kely izay mahazatra tsika izay mitapisaka ao anatin'ny fotsika fa mba samby hanana anjara amin'izany lalana volamena sy tanàna volamena izany iny isika tsirairay avy. Eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo ary tsika zao, ary tsy manahita ny tempolo teo aho fa Tompo Andriamanitra dia nitsitoa sy ny zanak'ondry no tempoly. Isika ilay manavakavaka fivavahana, zao ny finoanay zao ny tempolinay vavaka amin'izao zahay tadidio fa rehefa tonga any an-danitra dia tsisy tempolo hono ihany. Fa iza ny tempolo ihany? Andriamanitra. Dia ilay tsitoa ny tempolo ihany. Fivavahana ray ihany ivavahantsika rehefa tonga any, manao fiderana ray ihany tsika rehefa tonga any. Fa tadidio ry hava-malala tsy anaram-piangonana no mahavovonjy satria any an-danitra dia tsisy tempolony hanina na tempolony hanina na fiangonana hanina na fiangonana hanina fa iray ihany no ivorintsika rehefa tonga any. Ary tsy nahita tempoly teo aho fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsitoa sy ny zanak'ondry no tempoly. Jesosy Kristy no tempoly. Nanomboka androany dia aza asiana fanavakavahana. Nareo mivavaka ohatran'izao na nareo mivavaka ohatran'izao. Iray ihany tsika rehefa tonga any an-danitra. Iray ihany. Jesosy Kristy iray ihany no tompontsika rehefa tonga any an-danitra. Fa tsy anarana fiangonana akory no mahavovonjy. Tsy tonga any an-danitra ny anaram-piangonana fa Jesosy Kristy iray ihany no tempolitsika rehefa tonga antsika. Eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo ary ny tanàna tsy mba mila masoandro na volana hamirapiratra aminy fa ny vonina hitr'Andriamanitra no manazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Tsisy kintana sy volana intsony ny any an-danitra fa iza no manazavana? Voninahitr'Andriamanitra dia mazava foana any. Tsisy maizina zany fa mazava foana amin'ilay voninahitra zanak'ondry. Iza rery ihany zany tokony miambonahitra dia iza zany tompon'ny voninahitra ilay fanontaniana tary tambony tsy inona fa zanak'ondry Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Andriamanitra rery ihany no tokony mentsika voninahitra satria izy ny tompon'ny voninahitra. Anazava ny tanàna dia ny voninahitr'Andriamanitra rehefa tonga any. Tsy ahita volana tsontsika, tsy ahita masoandro tsontsika, tsy ahita kintana tsontsika. Ao anie eo amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo ary ny firenena maro no andeha amin'ny fahazavana ary ny mpanjaka ny tany dia mitondra ny voninahiny ho eo anatiny. Ny vavahady tsy arindrina akory amin'ny andro fa tsy mba hisy alina ao. Ina moa ny atao hoe arindrina? Vavahady tsy arindrina, tsy afody, tsy ahidy, tsy mba arindrina ny vavahady. Tsy hisy alina tsonony any an-danitra. Tsy manidy vavahady. Ina moa tonga antsika hoe manidy vavahady na manidy trano? Rehefa alina ny andro dia manidy ny vavahady, manidy ny trano. Fa rehefa tsisy ny alina, tsisy tokony hanidina ny vavahady sy ny trano. Dia araka ny voalaza eto. Ny vavahady tsy arindrina akory amin'ny andro fa tsy misy ny alina ao. Mazava lalandava, voninahitr'Andriamanitra manazava na andro na alina, tsisy alina intsony fa dia mitohy foana zany io andro rehefa tonga any. Tsy izany no milaza an'izany androany fa ny baiboly. Inona moa io baiboly io? Boky inona moa ny baiboly?
ny baiboly ilay boky tsy mety lany daty. Taizanareo na eny hoe baiboly lany daty nefa ny boky rehetrarehetra misy lany daty. Fa ny baiboly ilay boky tsy mety lany daty. Ny baiboly soratra masina. Ny baiboly napetraka amintsika mba hifandraisany amintsika. Taloha mbola ny amin'ny andro Noa, andro Mosesy, niseho vatan'Andriamanitra, niresaka ny vatan'Andriamanitra. Fa amin'izao kosa Andriamanitra tsy miresaka ny vatana amintsika intsony. Fa napetrany ny baiboly mba hoentiny hanitsiana antsika, hoentiny hiresahana amintsika. Dia araka n'ilay voalaza teo, tsy izany no milaza an'izany. Ry havana malala fa ny baiboly no milaza an'izany. Araka ny toko sy andininy izay novakitsika teo. Toizantsika indray mara-paranantsika anazy eo amin'ny andininy 420 sy 720. Ary ny voninahitra sy ny hajan'ny firenena maro dia hoentina ao anatiny, ary tsy mba hiditra ao mihitsy izany ny tsy masina, izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay amin'ny zanak'ondry ihany. Ny Jerosalema vaovao zany eto dia tsy olo jiaby no tafiditra any, araka n'ilay voateny eo soratra masina manao hoe tsy izay manao tompoko niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Jerosalema vaovao dia ilay fanjakan'ny lanitra. Fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Inona moa ilay sitrapony rainy? Dia inona dao ilay sitrapony rainy? Napetran'ny baiboly mba hahafahantsika hanao sy hamantatra ny sitrapony rainy. Ary voalaza ao anatin'ny baiboly dolo ny zavatra azontsika atao sy ny zavatra tsy tokony hataontsika atao. Dia efa nambarany ao anatin'ny baiboly zany. Misy condition ny fidirana any, tsy olona rehetrarehetra niditra any. Fa izay tsy masina hony dia tsy hiditra any. Izay manao vetaveta dia tsy hiditra any. Izay mandainga dia tsy hiditra any. Izay jangajanga dia tsy hiditra any. Fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana ihany. Ndentsika ry hava-malala hiazakazaka hanantona an'Andriamanitra, hiazakazaka hianatra ny soratra masina mba hahafahantsika halalantsika ny sitrapon'Andriamanitra, mba hahafahantsika halalantsika aiza ny lalana izorantsika mba hotongavantsika n'izany Jerosalema vaovao zany, mba hotongavantsika amin'izany paradisa zany. Tsisy lalana hafa ry hava-malala fa mila mandinika sy mianatra ny baiboly tsika. Tsy hoe mandinika sy mianatra ihany, fa mila manatateraka izay sitrapony izay voalaza. Izay zany ny condition napetraka Jesosy amintsika, fa tsy ny olona rehetrarehetra ho any an-danitra. Nanao mafantatra mombamomba ny any amin'ny Jerosalema vaovao amin'izay ianao? Raha hovidiany koa izy teo dia tany vaovao any dia lanitra vaovao, fa tsy ity hipetrahantsika ity intsony. Hafa mihitsy zany. Dia rehefa tonga fotoana dia hidina io Jerosalema vaovao, potehana ity taloha ity. Amin'ilay farandro ilay fahafantarantsika azy dia hidina ilay potika ity dia midina. Miakatra aloha tsika. Tonga Jesosy dia hoentin'i Jesosy miakatra tsika. Dia ny rehetrarehetra tavela eto izay tsy nanao tsara, izay tsy nanaraka ny sitrapony. Dia rehefa miakatra antsika tsika satria samby ho andolo tsika ka. Izay dolo ny azakazahantsika matoa tsika mandeha mivavaka io. Dia miakatra antsika dia rehefa avy eo indray potehana ilay ety ambony tany ilay taloha zany ity, ilay petrahantsika ity, potehana, iny ilay afo be, potehana. Dia avy eo amin'izay midina ilay Jerosalema vaovao, ao ihany tsika. Dia iny ilay mila fantarintsika, inona daholo ny ao anatin'ny Jerosalema vaovao, tsy inona fa ilay novakiantsika teo sy ny fakafakaintsika teo. Tsisy masoandro intsony hono any tsisy volana any tsisy ranomasina any, dia tsisy andro alina any fa mazava foana. Ary voninahitr'Andriamanitra no manazava. Manda be anankiray hono ilay izy tanàna be zany. Dia tena karazana
karazana inona izy teo vatosoa kristaly rehetrarehetra ilay rindrom-bola le rindrina any dia ny arabe kosa hony a ny tany zany a volamena dia rariny be kosa izy ka tsy mitovy amin'ilay ty ambony tany le izy satria any ary volamena fa ty fasika zay mahavaovao azy mangilangilatra tsisy lototrony zay ny any amin'ny Jerosalema vaovao tsisy tempolo hony any a fa ilay zanak'ondro ny tempolo rehefa tonga any Jesosy Kristy Andriamanitra izy no mampivavaka atsika rehefa tonga any miaraka amin'io tsika zay zany ny zavatra any lalana volamena tanàna feno vatosoa mahafinaritra be ny any iza reny tsy mba teo any za aloha any zaho any ho fen'izany rehetrarehetra zany ary dia hiaraka vavaka atsika hangataka amin'Andriamanitra atsika mba tsy natao hoe nenoantsika fotsiny ty zavatra ty androany fa ho nofinofisitsika dia mba ho tanteraka amin'ny fiainantsika ho tonga any amin'ny Jerosalema vaovao zany itsika tsirairay avy hiaraka nondroka ny lohantsika ary sika hivavaka rainay tsara indrindra zay ny an-danitra saotranao izay fa navita n'ity fotoana ity ary misaotranao izay satria mbola trapam-pananarana nanarinao nampianarinao androany saotranao koa izay tompo malalo fa tena be ny fitiavanao anay satria manitsy anay lalandava ianao miantso anay lalandava ianao miandry anay lalandava ianao saotranao koa izay tompo malalo satria nampahafantarinao anay androany ny zavatra namboarinao ho anay any an-danitrany miandry anay any an-danitrany ka falifaly ny fonay velom-panantenana indray izahay fa tena hany ilay toerana izay nomanino anay tsirairay avy ary hiaraka ionina aminao izay rehefa tonga any hiatrika amin'ny voninahitra ao izay rehefa tonga any omeo fahendrena izay tsirairay avy omeo fo ho talonaka mba handray izay rehetrarehetra izay nafafinao omeo fo mahay miaino tsy mpiaino mpanadino Jesosy eo fa kosa mpiaino anatanteraka izay rehetrarehetra hahitsonao amin'ny fiainanay hiezaka izahay hiala amin'ny filomanosany fahotana izay mampisaraka anay aminao mamelany elokay tsirairay avy ianao fa mba ola voavoela eloko anay izay tsirairay avy ka rehefa tonga ty fotoana Jesosy malalo dia mba hiaraka izay tsirairay avy izay mandray ty teny ty androany hiaraka hitsenanao amin'ny raha onylanitra ka hiditra amin'izany toeram-boninahitra izay nomaninao anay sy toerana izay efa hiandrasanao anay izany tompo malalo bera laza voninahitra ho anao rery any ary mangataka famelana aminao raha nisy teny latsaka izay tsy voateniko teto androany fa ny fanahy masonao kosa alefaso ho ampy-mizara amin'ny vahoakanao aminay tsirairay avy izay nandray ty teny ty anazavan'izany bebe kokoa aminay tsirairay avy ka ho takanay ane izay tianao hambara zany vavaka zany tompo malalo dia irinay sy angatanay miaraka amin'ny famelana ny elokay ny anaran'i Jesosy rirany amen voninahitra ho an'Andriamanitra rery any ary ny fiadanana kosa ho amintsika rehetrarehetra aty ambony tany indrindrandrindra fa ianao izay naheno teny ty androany fa afatra kely omeko anao miangavy anao aho izay zavatra mba heninao androany dia izay olona miaona aminao androany amin'ity tontolo andro androany ty dia mba ezao hampitao izany tantara zavatra mahafinaritra izay miandry antsika any an-danitra izany dikan'izany tsy handray ho anao fotsiny ianao androany fa hizara amin'ny hafa ihany koa ary mankasitraka mankatelina misaotra anao naharitra ny eno hatramin'ny farany amen eny na dia samy misy ny toerana misy aisy ianao misy atsika rehetra amin'izao ora sy fotoana izay ilazako
sy iresahako aminareo eto zao dia engane rehefa tonga fotoana na dia tsy iona atsika ty ambony tany fa rehefa tonga kosa fotoana n'izany Jerosalema vaovao zany fiavian' Jesosy dia iona any amin'izany Jerosalema vaovao zany ny itsika tsirairay avy. Aleloia, amen.